Havana ho ampitomboina ao aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Ny vavaka isika. Misaotra anao mandrakariva izay ry Tompo Iray izay any an-danitra, satria isan'andro isan'andro dia tsapanay ny ataonao amin'ny fiainanay. Raha ho tany-sainay ireny dia betsaka ny any iombonanay rehetra, dia ny miara-misaotra Tompo, satria fitiavana izany. Famindrapo ary sitrakao, tianao omenanay sy iainanay, dia atolotra ainao hatrany ny dera ny saotra ny hajaron'ny voninahitra ao anatin'izany rehetra izany. Amin'ny anaran'i Jesoa, amen. Amin'ity lohahevitra hoe mitady-dalana ny fanahy masina ity indray ry havana, dia ny tantaran'i Paoly sy Timoty no hozaraina amintsika. Mpiara-dia tamin'i Paoly Timoty tamin'ireo 10 misionera nataony ary napetrany mba hitondra ny fiangonana tao Efesosy. Noho izany dia ny epistily pastoraly no iantsoana ny Timoty voalohany sy ny Timoty faharoa ary ny Titosy. Izany dia natao mba ho vakian'ny mpitondra fiangonana rehetra, iny fiangonana iray manontolo. Ato amin'ny Timoty faharoa dia efa hifaraparana ny asa fanompon'i Paoly ary migadra any Roma izy, amin'izao manoratra ho an'ny Timoty izao. Efa tsinjony fa efa ho tapitra ny andro havelomany, ary dia ambarany fa dia efa azo lazaina hoe niezaka izy navita ny amin'ny fitoriana ny filazantsara. Noho izany dia manafatrafatra any Timoty zanany ara-panahy izy. Iray amin'ireny hafatra nomeny ireny ry havako no hita ao amin'ny Timoty faharoa, toko voalohany, 2:12 sy ny 2:11. Vaky toy izao izany amin'ny anaran'i Jesoa. Ary noho izany koa no aretako izao zavatra izao, ka tsy menatra aho satria fantatro izay hinoko. Ary matoky aho fa izy dia mahatahiry ilay zavatra natolotra ho azy mandra-piavin'izay andro izay. Ilay zavatra tsara natolotra anao dia tehirizo amin'ny fampaherezan'ny fanahy masina izay mitoetra ao anatintsika. Amen. Hoy aho. Timoty faharoa, toko voalohany, 2:12 sy ny 2:11 misy an'izany ry havana. Ny tena zava-dehibe amintsika dia ilay resaka finoana ary indrindra ny asan'ny fanahy masina ry havako. Ny finoana ary ny mariky ny teny tsy misy kilema, io zavatra tsara natolotra Paoly ho an'ny Timoty io izany, izay averina hatrany fa zanany ara-panahy ary ny andraikitra ny fiangonana. Ny finoanan'i Jesoa velona ry havana, ny fototry ny fampianaran'ny fiangonana kristianina rehetra manerina an'izao tontolo izany. Ary izany dia ampianarina madio sy salama. Inona ny dikan'izany? Lavitra ny fampianaran-dio sy ny fanahy mamitaka rehetra. Ireo anefa dia tsy vita raha tsy eo ny fanahy masina mampianatra ary indrindra ambarany teo hoe mampahery ry havana. Hitantsika teo anatin'izany azo fa tsy vitantsika ny mitahiry ny finoana ary tsy vitantsika ny mizara ny finoana ihany koa raha tsy eo ny fanahy masina mampianatra sy mitary-dalana. Ary dia hitan'i Paoly tamin'ny fiainana izany, dia hitany koa tamin'ny Timoty, dia izay mahatonga anazy teny hoe ilay zavatra tsara natolotra anao dia tehirizo amin'ny fampiherezan'ny fanahy masina izay mitoetra ao anatintsika. Mitoetra ao anatintsika. Fanahy masina iray no mitoetra ao anatintsika tsirairay avy. Ny mampametra-panontaniana ary manoloana an'izany ry havana dia hoe mahazo antoka ve aho? Mahazo antoka ve ianao fa voatahirinao tsara ny finoana ary vitanao koa ny mampita izany amin'ny taranaka ny fandimby, amin'ny zanaka, eny, amin'ny zafikely, hatrany amin'ny zafin-dohalika sy ny zafim-paladia sy ny sisa. Ny taranak'tsika ve mbola hitoetra kristianina? Izao mantsy. Tena hifandrohitany zavatra maro anie ireo taranaka-tsika amin'ny fandimby ireo e. Eo ireo foto-kevitra sy ideolojia maro samihafa. Eo ireo karazam-pinoana sy karazam-pivavahana isan-karazany. Eo ihany koa ny firimorimon'ny fifandraisana ankehitriny, lafin'ny communication, fampitana hafatra vokatry ny fivoaran'ny teknôlôjia ry havana. Vetivety dia miparitaka izay tiana ampitaina rehetra. Izany no mifandrivotra, izany no mifamafy ao amin'ny fiainan'ireo taranaka
mifandimby ireo ry havana, dia hoy aho hoe mbola azo antoka ve fa voatahirintsika tsara amin'ny finoana, mbola azo antoka ve fa vitantsika tsara koa ny mampity izany amin'ny taranaka mifandimby, noho ny asan'ny fanahy masina ao anatiko, ao anatinao, ao anatintsika tsirairay avy. Ny vahaolana azo atolotra ary antitra terina ifoana ry havana dia izao: aoka isika tsy ho alaina mihitsy fa azoto hitondra ny zanaka hianatra sekoly alahady. Izany ihany no tena zava-dehibe ry havana, hoeto miangona ny ankizy dia hoeto mianatra sekoly alahady. Azo antoka fa tafampita ao anatiny ny finoana ao anatin'izay, ary rehefa zatra izy hoentintsika miangona, zatra izy mianatra sekoly alahady, dia ho fahazarana ho azy koa izany ho amin'ny fiainany ho avy, ary dia ampitainy amin'ny taranaka. Mbola tsy ho fantatsika anie izay ho vadin'ireo zanaka ireo koa e! Izany mbola eo daholo ry havana. Tehirizo tsara amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy ao anatinao, azo atao atsirambina. Ary faharoa manaraka an'izany, mangataka ny fanahy masina isika ahaizantsika mampity izany amin'ny taranaka mifandimby, mba ho mbola hitoetra kristianina hatrany ny taranaka antsika ry havana. Dia mahereza hatrany eo amin'ny Tompo ary, sy amin'ny herin'ny faherezany ry havako. Amen. Mivavaka isika. Tompo, mangataka aminao izahay, ampio ary ahitahiry ny finoana, ary ampio koa izay ahizary izany amin'ny taranaka mifandimby, noho ny asan'ny fanahinao masina miasa aty anatinay, ary miasa amin'ireo taranaka ireo koa, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesosy. Amen.